ho any amin'iny faritry manakara iny kosa isika eto anatin'ity fanadadiana manaraka ity isany niverina indray moa tatoato nikasika ny antsoina hoe club satanika tovampianatra manodidina ny roapolo tany ho any ary no fantatra fa narary vokatry ny asa ratsy ny ity hoe club satanika ity tany manakara niteraka adievitra samihafa moa ity tranga ity satria ao ireo mino an'izay ary misy ihany koa ireo mihevitra fa fanakorotana saina fotsiny ny zava-mitranga any an-toerana tany manakara ary ny anaty maso ny fisehoany izany tranga hafahafa izany moa ny pasteur Rakotoson Alain Patrick mitondra fahalalazavana ny tenany eo ao anatin'ny resadresaka izay nifanaovany tamin'ny namana fa Andriamanarivo. Nalaza raha tia Antananarivo ary nivoaka gazety ny fisian'ny zava-mitranga anankiray nazon'ny tanora mpianatra tany manakara na fitsika ilay antsoina hoe groupe satanika. Isan'ny vavolombelona izay nanatrika ny zava-mitranga tany an-toerana ny ain'izany ny pasteur Rakotoson Alain Patrick tany an-toerana ianao PDB ny adevitra mipetraka hoe club satanika misy sa tsy misy fampitahorana sy fampiororana saim-bahoaka fotsiny inona marina ny tena zava-mitranga tamin'ny manakara araky ny nahitanao azy tany. Ya misotranao na ny fitenenana ny zava-misy dia tsy hoe zavatra ny foronina fa tena zavatra nisy ary zavatra natrehako maso dia tahaka an'izao. Atao amin'ny sekoly anankiray zany dia mandray antso ny ankizy vavy zany ny akamaroany manomboka eo amin'ny 13 taona miakatra eo dia mandray antso amin'ny telefônina dia vao mandray an'ilay telefônina dia misy feo miteny hoe tonga soa eto amin'ny club satanika tonga dia mikika ilay ankizy dia mitomany dia tsy mitsahatra tsony iny tsy mitsahatra tsony iny mandritra ny andro maromaro mitomany mikikika miantsoantso dia ny fomba fifindran'ilay izy zany araky ny zavatra natrehanay maso dia hoe reo olona reo dia milaza ny fampijery le olona voan'ilay zany fampijery dia mifamindra fampijery amin'ny alalan'ny maso dia fifandraisan-tanana dia tena mampalahelo satria mijery an'ilay ankizy vavy eo zany ny tena dia tena hita mihitsy hoe tsy tompony tenany izy fa misy fanahy hafa tena hoe na ny fiainany ray manontolo dia mikorota kikika sy mitomany izay foana zany mandritra ny andro ary mandritra ny andro maromaro dia ny zavatra natao moa zany rehefa hita zay hoe ty zany fanahy zany ty resaka fanahy ty dia ny fandroahana n'ilay fanaratsy ao anatin'ilay ankizy nisy an'ireo zany no natao zany dia ny zavatra mahafinaritra aloha dia zao tsy misy hery lehibe mihoatra noho ny herin'Andriamanitra zany ary dia maro ny efa afaka amin'izao fotoana izao fa ny fampitandremana sy ny fampatsiahivana atsika dia tandremo ry tanora ny fanandrakandramana zavatra ny fitsapatsapahana hery hoe ahoana ny amin'izao fa tena misy tokoa le izy ary satana dia tena miezaka napotika tanora maro ary rehefa potika ny fiainan'ny tanora dia potika ny firenena fa ny zavatra ambara amintsika dia tena zava-misy tokoa le izy mijaly le olona tratran'ilay izy fa isorana an'Andriamanitra zany fa noho ny herin'ny vavaka zany dia afaka zany ny akamaroan'ireo ankizy ireo. Mety misy taremarika azo omena ve hoe firy ny tanorana ny ankizy tratra tamin'ireo sekoly nilazainao ireo dia firy ny efa sitrana manahoana ny toedra rà amin'izao fotoana izao? Tamin'ny sekoly anankiray zao teo amin'ny 9 teo no tratrany dia avy eo indray na henoko io zay tamin'ny sekoly anankiray indray nisy anankiefatra indray dia raha ny totaliny eo zany 9 sy 4 eo 20 fa ny akamaroany zany amin'izao fotoana izao dia efa afaka akamaroany fa noho ny herin'Andriamanitra zany dia maro ny efa afaka zany anakiroa zay zao anankitelo zay zao mbola henoko tamin'ny toerana anankiray hoe mbola somary ohatrany hoe lasa dala mihitsy zany zay no zavatra taremarika azy. Ankoatra ny tao manakara misy toerana hafa nahitana soritra an'izay koa ve sa tao manakara iny aloha? Ny toerana nalehako aloha zany dia tao manakara renivohitra dia tao manakara renivohitra mihitsy no nisian'izay zavatra zay.